Salama daholo eo ndao indray ara ho resana amintsika ny mahakasika ny vokatra fifidianana izay vonjomaika navoaka an'izany any amin'iny faritra atsimon'ny nosy iny ny ombanantsika amin'ity famaranana any video amin'izay filazana vokatra vonjomaika izay navoaka an'izany tamin'ny andro 1 Jona iny moa ity tanterana amintsika ity ka any amin'ny faritry ny Androy, Anosy ary ny faritra Atsimo andrefana no tantarina amintsika atao anatin'ity video ity. Ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza diny ny milike ny videontsika ary tsy rovetrano miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefany amin'ny sisy tonga tao atagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avetrano tonga de vavany ndao ary. Atomboka antsika avy eo amin'ny faritry ny Androy moa izany filazana vokatra vonjomaika izay navoaka an'izany tany amin'ny faritra atsimotsimon'ny nosy iny. Ao amin'ny distrikany Ambovombe Androy moa no anombohantsika an'izany. Lany ao Ambovombe Androy ao ireo miaradia amin'ny Irmara izay nahazo salanisa 7,7 isanjato Andriamatoa Milavonjy Andriasy Philobert. Ao Antanimora Sud indray mbola ao anatin'izay faritry ny Androy izay dia mitarika vonjomaika ry zareo avy amin'ny antoko indépendant Goulamali Jacques Bruno izay nahazo salanisa 4,7 isanjato. Ity Goulamali Jacques Bruno fitimo dia angambany mety misy rompiavanana amin'ny Masy Goulamali izay sombavim-bahoaka isan'ny nanana ny lazany raha tanin'ny faritry ny Atsimo iny. Asa raha mety ho marina izay na mety ho diso izay eritreritrako izay fa raha mahita an'ilay anarana Goulamali aloha toa hoe nom de famille izany ilay hoe Goulamali raha ny fijeriko azy. Ao Bekily indray any amin'ny Marakatandraza moa izany Bekily Androy izany dia mitarika vonjomaika ry zareo avy eo amin'ny Irmara izay nahazo salanisa 7,2 isanjato Andriamatoa Andriamamirivo Deo Romelis. Ao Beloha Androy indray mbola amin'ny faritra Androy izay hatrany dia mitarika ry zareo avy amin'ny antoko indépendant Ramanavita Riasady izay nahazo salanisa 7,7 isanjato. Ao Tsihombe indray ao Androy ao dia mitarika ry zareo avy amin'ny antoko Irmara izay nahazo salanisa 7,7 isanjato Andriamatoa Tolia Bernard. Marina fa ity faritry ny Tsihombe ity dia tsy afaka navoaka zato isanjato ny bureau de vote satria may moa ny bureau izay nisy ny vokam-pifidianana tany an-toerana itany ka izay nahatonga azy ireo tsy afaka namoaka an'izay zato isanjato tamin'ny bureau de vote izay fa ny 7,7 isanjato ihany no afaka navoaka tao anatin'ireo vokam-pifidianana rehetra voaray tao amin'ity Tsihombe ity. Ary marina hatrany moa hatramin'izao dia mbola voatazona any am-ponja ilay sombavim-bahoaka an'izy ireo teo aloha Masy Goulamali Marie Jeanne d'Arc izay nahazo vato 7,2 isanjato moa izy amin'izao any amin'ny distrikany Tsihombe ity ka midika izany fa tsy lany zany izy amin'ity fifidianana indray mitoraka ity ary mbola ao anatin'ny fiandrasana an'izay mety ho toy ny raharaha mahavoasaringotra azy izay izy ireo amin'izao fotoana izao izay mbola voatazona amponja any Ambovombe Androy ihany ny tenany mandraky teny androany. Anoizantsika azy dia ao faritry ny Anosy ao Amboasary Sud ao mitarika ao Amboasary Sud amin'izao fotoana izao ry zareo avy amin'ny antoko indépendant Rakotonirina izay nahazo salanisa 4,5 isanjato Andriamatoa Rakotonirina Richard Joseph. Ary ao Betroka any Anosy ihany dia mitarika ry zareo avy amin'ny antoko indépendant JJMP izay nahazo salanisa 4,1 isanjato Andriamatoa Randrianasolo Jean Nicolas. Ao Taolagnaro ao amin'ny renivohitry ny faritry ny Anosy ao dia mitarika amin'izao fotoana izao ry zareo avy amin'ny antoko indépendant Shabani Nordine izay nahazo salanisa 4,7 isanjato. Any Atsimo andrefana indray ny manaraka any Ampanihy andrefana any
dia mitarika amin'izao fotoana izao ry zareo avy amin'ny antoko indépendant tsara dia Marco izay nahazo salanisa 7 faingo 8 isanjato. Ny manaraka ao ankazo Abotsimo mitarika amin'izao ry zareo avy amin'ny Irmara izay nahazo salanisa 7 faingo 7 isanjato. Andriamatoa Pepin Michaud any Benenitra indray mbola ao atsimo andefana izay hatrany dia mitarika amin'izao fotoana izao ry zareo avy amin'ny antoko indépendant parti Verahasiny Madagasikara izay nahazo salanisa 2 faingo 5 isanjato. Andriamatoa Razafindramasy Faralahy Celestin any amin'ny distrikany Beroroha mbola ao atsimo andefana hatrany dia mitarika amin'izao fotoana izao ry zareo avy amin'ny antoko indépendant nakany Charlie Razafimagnely izay nahazo salanisa 2 faingo 5 isanjato. Ary ny ao Bitoky Atsimo mitarika amin'izao fotoana izao ry zareo avy amin'ny antoko Irmara izay nahazo salanisa 2 faingo 2 isanjato. Andriamatoa Hagnona Hervé ao Morombe dia mitarika amin'izao fotoana izao ry zareo avy amin'ny antoko indépendant Fomela izay nahazo salanisa 17 faingo 7 isanjato. Andriamatoa Rakotomalala Biry Golbert ao Sakara amin'ny faritra atsimo andefana zay hatrany mitarika amin'izao fotoana izao ry zareo avy amin'ny antoko Vovonan'ny Firaisankina izay nahazo salanisa 17 faingo 4 isanjato. Andriamatoa Raphaël Jean-François ary ny ao Toliara voalohany mbola amin'ny faritry zay atsimo andefana zay hatrany mo dia mitarika amin'izao fotoana izao ry zareo avy amin'ny Vovonan'ny Firaisankina izay nahazo salanisa 17 faingo 4 isanjato. Andriamatoa Rasoloniaiko Steny Thierry izay fantatsika tsara mo izany Andriamatoa Steny izany sady efa nilatsaka filoham-pirenena mo izy farany teo ary efa solombavambahoaka tany amin'ny faritry ny Toliara ihany koa izy efa tao anaty 10 taona lasa izay. Ary ny faninana tamin'ny tao mo i Andriamatoa Tinika Roberto izay laharana faharoa any an-toerana amin'izao fotoana izao ka noho izany dia mbola tsy naharesy any Steny izy ireo raha izay vokatra azo hatreto. Ao Toliara faharoa indray mbola ao anatin'izay atsimo andefana izay hatrany dia mitarika amin'izao fotoana izao ry zareo avy anatin'ny antoko Irmara izay nahazo salanisa 7 faingo 7 isanjato. Andriamatoa Stara Roger Ousmane ary ny any amin'ny faritry ny Menabe ao Belosirotsirbina dia mitarika amin'izao fotoana izao ry zareo avy amin'ny antoko indépendant Saory Christian izay nahazo salanisa 10 faingo 3 isanjato. Mbola ao anatin'ny Menabe izay hatrany dia ao amin'ny distrikany Mahabo dia mitarika amin'izao fotoana izao ry zareo avy amin'ny antoko Irmara izay nahazo salanisa 17 faingo 2 isanjato. Andriamatoa Andrianirina Narcisse any Manja indray mbola anatin'izay faritry ny Menabe izay dia mitarika amin'izao fotoana izao ry zareo avy anatin'ny antoko Irmara izay nahazo salanisa 10 faingo 4 isanjato. Andriamatoa Fianena Richard Désiré any Miandrovazo ao anatin'izay Menabe izay hatrany dia mitarika amin'izao fotoana izao ry zareo avy amin'ny Vovonan'ny Firaisankina izay nahazo salanisa 3 faingo 2 isanjato. Andriamatoa Rakotoniaina Lova Adrien Marie ao Morondava mbola ao anatin'ny faritry ny Menabe izay hatrany mitarika amin'izao fotoana izao ry zareo avy amin'ny Irmara izay nahazo salanisa 10 faingo 4 isanjato. Andriamatoa Resampa Ramano André Hajarmalala Organes marihina mo ao Morondava ity dia ilay nahitana any kandida izay nidosiny fahafatesana taloha kely ny fifidianana iny Andriamatoa Mame Merson Clavier ary mbola mitazona laharana faharoa izy amin'izao fotoana izao ao Morondava ao izy mo izay natolotry ny Vovonan'ny Firaisankina tao Morondava tao ary nahazo salanisa 20 faingo 8 isanjato mo izy ao Morondava izay. Midika izany fa na dia efa tsy eo aza ny tenany dia mbola maro ihany nivoaka ny Morondava no mankatia sy manohana azy hatramin'ny farany. Izay moa no masaka azy naroso tomboko lasy tomboko vavy soatratsika rehetra naraka an'ity video ty hatramin'ny farany. Asa diny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay avy amin'ny sisito matokatagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.